Faly miarabatsika rehetra fô zay mpanjohy page anaraka ny page ny Paolo Emilio Raolinarivo sy Navalno araka ny fangatahany be sy ny maro de fampianarana amizay no ataontsika zavatra maro be eto amity page ty satria mandany lera ny saina mivilambilana sy ny sisa sy ny sisa. Zay koa moa piasam-bahoaka, piasanareo vahoaka maro be manaraka na io piasam-panjakana de manaraka ny voasoratra ny lalam-panorenana, manaraka ny voasoratra amin'ny statut général des fonctionnaires, manaraka ny code de déontologie de l'administration et de bonne conduite des agents de l'État, manaraka n'ireo lalàna iraisam-pirenena mahakasika ny asa mpanjakana sy ny sisa sy ny sisa. Ka mila mifampianatra zany tsika, mila manoro fa hadiny foana mahakasika ny asa mpanjakana sy ny administration publique, fa lasa ny politika no mahavarina tsika eto Madagasikara de lasa mivilana any amin'ny lalakafa le izy. Resaka fiainana sy fomba fiasan'ny mpiasa-panjakana no resasika androany satria araka ny fangatahanareo zany samaraina de manolotra zavatra fotsiny tsika mba hoentina makany ampiasana. Voalohany indrindra maro be ny corps na ny sehatrasa eto Madagasikara de ny farany ambony amindreo corps reo ny inspecteur d'État zay manao mijirika manao ny inspection ny any amin'ny présidence, ny any amin'ny primature sy ny any amin'ny collectivité territoriale décentralisée. Fa maro be ny grand corps. Anatin'ny grand corps ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra. Anatin'ny grand corps ny administrateur civil, ao ny inspecteur des impôts, inspecteur des domaines, inspecteur de travail, ao ny commissaire de commerce et de concurrence, ao reo manamboninahitra, miaramila sy ny semi-militaire de ny police zany, misy commissaire, misy contrôleur général sy ny farany ambony misy général maro be zay manao ny asa-panjakana hatrany amin'ny sefokotany satria asa-panjakana nge sefokotany fa tsy fantatsika. De ao ny mpampianatra zay tena mampianatra ny zanaka malagasy sy ny sisa sy ny sisa. Ny tiako teneninay teo androany titsika hifampanankalozana eto zany de resaka ny mahatompona andraikitra responsabilité satria io no manimba ny asa-panjakana sy manimba ny corps, manimba ny le réputation. Raha ao ny mpitsara sy voateny, raha ohatra ka administrateur civil iray no manao hadisoana amin'ny asany sy ny comportement de tokony izy no hotenenina fa tsy le corps, le corps des administrateurs civils de tsy manjary daholo ny ao anatin'le corps ao satria misy olona anjatony maro be ao. Salama zany koa ny mpitsara, raha nisy mpitsara diso teo amin'ny mpitsarana navokany de tokony le mpitsara ray ny tenenina. Zay mantsy le responsabilité personnelle satria olona fa olon-dehibe io moto miasa-panjakana de fampitaona fa tsy mineur atsony ka le olona anankiray le mouton noir no ino no hitsaranao ny corps rehetra. De zay le tsy mety satria misy ny responsabilité civile, misy ny responsabilité pénale, de misy ny responsabilité professionnelle na responsabilité administrative ny resatsika azy. Ka aoka zay olona diso tamin'ny asa nataony no hibaby ny hadisoany fa tsy le corps. De izay ny manimba ny réputation ny corps eto Madagasikara. Raha ohatra ka misy gendarme anankiray manao hadisoana de tokony le gendarme ny tenenina fa tsy ny gendarme rehetra tsy le corps ma gendarme azy. Tovy am'izany ny police. Raha misy police anankiray manao hadisoana de tokony izy rery ihany no mibaby ny hadisoany. Fa zao kosa mahatonga ny olona leo atsika anatin'le corps sy leo atsika mpiasa-panjakana de couvre-tsika, protéger-tsika namatsika manao hadisoana. Nefa ety amin'ny fiainana ambony tany de misy foana ny mouton noir, ny ondry mainty. Ary ny ondry mainty de manivaka, manao zay tsy fanaon'ny olona maro anisa. Ka tsy olona anankiray manao hadisoana, manao kolikoly anatina corps no handotonan'ny corps. Fa misy kosa ry zareo mba savao ny fon'ny mpiasa-panjakana, mpiasam-boaka maro be fa misy te hanao ny asany kosa any. Misy manao ny asany ara-dalàna, misy tsy manana ninona, misy tsy manana villa, misy tsy manana V8, misy tsy mangalatra, misy tsy manondro ny harem-pirenena any. Fa aza fangaro ao anatiny ao. Mbola ho teneniko tsirairay aby zay corps mbola tadidiko sy raha ao ny topo, ao ny inspecteur de domaine, ao ny attaché d'administration, ao ny adjoint d'administration, ao ny
ireo assistant d'administration zay manao ny asan'ny délégué sy ny sisa any ambanivolo any. Ireo zao de misy fitaraina anazy foana hoe manararaotra loatra ny délégué am'le resaka kahienomby sy ny sisa sy ny taratasin'omby. Misy manao zany. Fa misy tsy manao kosa. Fa ny olana eto am'ty firenena ty manao politika ny mpiasam-panjakana de tsy voasazy rehefa manao adisoana. Zay zany de fa tsy mety. Satria tsy simbain'le fandoto ray tandroka, lotoan'le fandoto ray tandroka ny rano ray siny. Ka izany mialatsika. Ho atsika mpiasam-panjakana. Ny tena olana eto amitsika ty de zao. Matoa anao mpiasam-panjakana de fa zavatra iainanao mandritra ny 20 taona, 10 taona, 15 taona le izy. De io karama kely io no amelomanao ny vady aman-janakao. Raha ianao anefa manao zavatra tsy manjary, manao kolikoly sy ny sisa katratra, de zay ny antsoina hoe suicide familial. Hoe ho aiza ny vady aman-janakao sy ny fianakavianao, zay mba zatra nisy ianao nanampy azy. Fa aza de tia tena loatra de aza mirearea hoe zay misy ny antsoina hoe impunité de tsy azo atao ninninina eto. Azo atao ninninina daholo ny olona rehetra. Ka zay ny antsoana ny tompona ndraiky tafarany ambony zay mifehy ny mpiasam-panjakana de ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta. Ndao rangaha jerena am'izay izy mpiasam-panjakana tena tsy manao ny asany any. Misabo santé, manao fantôme sy ny sisa sy ny sisa. Fa misy koa le mpiasam-panjakana fantomizetsika. Hoe lokotsika hoe mpanao politika izy de mpanao an'zao de lasa tsy miasa, de lasa voaroka le olona. Fa kosa betsaka koa ny mpiasam-panjakana victime ny fandroana sy ny atsonjay ataon'ny lehibeny. De ampiakarina kodisy de roasina. De mba mipetraha isika mpiasam-panjakana namany. Hoe olona tsy manatsiny de tsy mihinakanina intsony ny vady aman-janany, tsy manambola izy ny fanotrano sy ny sisa sy ny sisa. Zay ray. Faharoa, tsy mbola nisy teto Madagasikara nandritra ny 90 taona nantsoina hoe sanction positive. Fa sanction négative daholo. Vao misy petaikely ny mpiasam-panjakana na mpiasam-bahoaka tonga de roasina, sazina, dégradena. Fa mba nisy ve ny décoration, mba nisy ve ny promotion, mba mandeha araky ny tokony ho izy ve ny fisondrotana grade sy ny échelon sy ny sisa sy ny sisa ho andreo mpiasam-panjakana reo. Tsy any valiny. Mba nijerena ve ny karaman'ny mpiasam-panjakana manomboka any amin'ny fokotany, miakatra any amin'ny FRAM sy ny mpampianatra any amin'ny EPP sy ny mpampianatra any ambanivolo agny sy ny sisa. Ireo mpitsabo mpanampy sy ny mpitsabo. Mba nijerena hoe araka ny tokony ho izy ve le karaman'le mpiasam-panjakana. Alohany hanasoketana azy, alohany hanambanimbanina azy, alohany handroahana azy, alohany hitanenana azy hoe tsy miasa ianareo. Ka izay zavatra zay no aravotsika. Satria misy hadisoana avy amitsika mpiasam-bahoaka. Ny hadisoana de teneniko. Tsy mazoto miasa tsika, 30 andro fanjava raika. Manao kolikoly isika mbola manabotry ny vahoaka efa mahantra io. Mbola manao zay azahoan'ny mpanan-karena ny tanin'ireo olona reo sy ny fananany. Ny any ambanivolo mampitandro filaminana sasatsasany. Ampiasaiko am'izay le terme sasatsasany. De avy am'le mpitandro filaminana sy ny mpitsara any ambanivolo sasatsasany ho iaho. No mampahantra ny vahoaka malagasy. Am'le kolikoly, am'le fangalana vola, am'le famoahana ny olona efa namon'olona, amin'ny fanaovana ankety feno sy kombakomba ny olona zay efa diso. Olona mahatapaka vozon'olo verangaha de mbola mahazo liberté provisoire. Misy kany marotsetra sahala am'zany. De zany zavatra sahala am'zany tokony mba raha hihinana ianareo, raha hihinana isika. De aleo mba zavatra tsy mamono vahoaka, tsy mangala baraka ny hoany. Fa ny olona rehetra de mahazo tombotsoa amin'ny asany, na amin'ny toerana misy azy, amin'ny posta misy azy, amin'ny grade misy azy. Fa kosa aza vesarana loatra le vahoaka madinika. Fa rehefa diso ry zareo de mba disoy. Fa rehefa marina kosa de hamarino ny vahoaka. Rehefa misy tokony hiarovatsika ny vahoaka io de ndao mba arovany izy. Fa raha vao tsy zany no atao de manao safy be mantsina ny olona victime hoe ny mpitsara rehetra io izy nefa mpitsara anankiray roa telo fotsiny sasatsasany no nanao le hadisoana. Ny mpitandro filaminana sasatsasany nanao hadisoana. Izay no io système judiciaire io no tena manahirana atsika eto. Am'le resaka kolikoly. Tsy voatery hadisoana le mpitsara any mitsara azy farany. Hoe manameloka le olona tsy meloka no tokony ho jerena fa jerena any amin'ny ankety. Any amin'ny fanadihadiana satria efa simbain'ny mpitandro filaminana sasatsasany avy any le PV.
de ny atsika moa ny juge d'instruction tsy milasaka sur terrain fa ambony latabatra eo izy mijery zay taratasy azony sy ny preuve de eo izy manamelaka ny olona tsy tokony homeloko fa raha vao sy mbainy le tsara le mpitandro filaminana sasatsasany avy any amin'ny ankety amin'ny alalan'ny torture amin'ny alalan'ny tao forcé fotsiny tervamanta hoe tsy maintsy diso le olona na de tsy diso de tsy maintsy potika ny hoavin'le vahoaka iny resaka fitsarana iny matsy ny tena manimba zavatra maro be satria ain'olona aveniran'olona ny potika ny aponja de rehefa simba ny casier judiciaireny de tsy afaka manao ninninina tsony izy nefa ny akamaroany hono ataoko hono aloha mba tsy ampiady de tsy manatsiny ireo olona voasazy sy migadra ary le MD systématique de tokony fa ialatsika izy io tokony hanao lalàna vaovao tsika mahakasika ny libération conditionnelle sous caution ohatra rehefa manana caution le olona raha ohatra ka zavatra maivamaivana tsy faty olona nitazoma anazy de leo zay avoaka mena liberté izy fa andrasana tsy mahazo mivoaka ny territoire tsy mahazo mivoaka ny tanàna maro be ny zavatra tokony hovana lazo be ny zavatra tokony hatao amin'ity asa-panjakana ty de io misy miteny nasositra ianao anjaranay manao ny didinay zahay fa ianao mivavaka aman'olona de vavaony ianao fa zahay tsy hivavaka amin'olona anao zany mandrakizay na hosositra iny anao na hosositra inona izy moa rado be ny anaranao fa mbola hotadiavina koa izy marina anao fa misehotavy anao raha masa de mampainara koa anao raha mafaka mampianatra fa zao sa zatany zany fa zany ny mahapotika eto satria tsy avelanareo hivoaka ny marina tsy avelanareo hotenenina ny marina mba handisoanareo olona anankiray na olona roa na olona telo fa avelao ny olona iteny manana droit koa anao manao direct de manao direct ianao de mahafaka mampianatra ianao fa le resaka atao eto ataonay ho nivoaka malagasy zay mbola madio fo tsy fanatika intsony tsy mivavaka aman'olona fa mijery ny rariny de mijery ny diso de mijery ny hitsiny zay no mahatonga ny tenenana eto fa maro be ny zavatra tokony hatao amin'ny administration publique de misy ny zavatra hafa maro be ny institution de la république de Madagascar zaza mahita misy solombavamboaka miteny hoe tsy tompony andraiky ty izy tsy mpitondra de diso zany mitondra sika satria institution ny parlement sady diso zay na amin'ny antoko ina anao na amin'ny antoko ina de mpitondra anao satria ianao ny mpanangatanana mpandany ny lalàna eto Madagasikara tsy aza miala ka izay ny tenenako atsika mpiasam-panjakana mpiasam-bahoaka itenenako atsika ho iaho za tsy anjely tsy de za loatra ny mahay inona fa mba miteny fotsiny raha tena miasa isika raha tsy mamesatra mametraka zioga mavezatra mivoaka malagasy amin'ny alalan'ny asatsika isika de ny tsy fanaovana kolikoly ny fiarovana ny tena marina ny famoahana didim-pitsarana hanamelohana zay tena diso sy hanampina hanamarinana zay tena marina raha tsy manambinamby olona fotsiny sika mitaky vola aman'olona de manery olona ho diso nefa olona marina raha tena mampianatra isika eny amin'ny anjery manontolo sy ny any amin'ny fampianarana rehetra raha tena mitsabo ny mpitsabo mpanampy sy ny tena mpitsabo de afaka ny amitsika 50% maivana voaka malagasy de anjaran'le mpitondra sy mpanapaka sy ny mpanao sonia ny vesatra tokony fijery ny mahakasika ny karamatsika sy ny karaman'izay farany ambany mbola tsy teneniko ny privé satria misy fotoana za tsy maintsy resaka mahakasika ny asa tsy miankina satria ny asa tsy miankina de isan'ny fanohitra anatina firenena anankiray oentina hampandrosoana satria ireo mpiasa tsy miankina reo koa de ambany karama nefa mandoa hetra tsy velomany tapom-bola mpanjakana mbola ho resasiny fa ny atsika androany zany de ny asa-panjakana no ho resahako androany raha pitsika sanandro isaky ny amin'ny enina de manao an'izay video zay eto za manazava ka antsoavo no atao samia tonga saina de samia mandray ny andraikitra manandrify azy averiko farany raha tena miasa ny mpiasa-panjakana raha tsy mamesatra ny vahoaka malagasy raha tsy manao kolikoly raha tsy manao atsonjay raha tena manaraka ny voalazan'ny texte ao ny statut général de fonctionnaire ao ny statut particulier ao ny régime particulier etc raha tsy miezaka tsika hanao le mouton noir fa hanaraka ny texte hanompo ny vahoaka hanompo ny tanindrazana amin'ny fomba dio fa tsy hanompo olona nantokony olona nantokom-pivavahana de ny 50% ny fampandrosoana satria mihodina ara-dalàna araka ny tokony izy machine administrative
ny 50% ny fampandrosoana efa acquis fa isika no vesatra hateto aloha satria ny mpanao politika de fantatsika fa tsy manana an'le traikefa zay ny anaratsika amin'ny maha spécialiste atsika amin'ny maha fonctionnaire atsika misy mpanao politika tsy manana an'izany traikefa zany fa itsika no censé fa nianatra nivoaka amin'ny grandes écoles manana bokotra manana kintana manana fitafy tsara io zao ny io aorina io fa raha samy miverina ny saitsika mba andao andramana sy asiana kolikoly ny fiainam-panjakana ny any amin'ny 8 kilos de l'administration tsy asiana tsindry hazo lena tsy asiana fanavakavahana tsy asiana famoretana an'ireo vahoaka reo tsy asiasika an'izany mino aho fa anatin'ny 3 volana ny vahoaka no hitetehaka hoe manana piasa tena piasa mendrika izahay na ny mpanendry koa de hitetehaka hoe manana piasa-panjakana matitra sy hendry ny firenena malagasy fa ny tsy fisian'izay fa tongava saina zay misy koa ny sasany de fantany fa tsy vitan'le asa de manaiky le fanendrena de le tsy mahavita manenjika n'le tokony mahavita sao dia hoe hisolaky na hahazo ny toerako tsy eo amin'ny toerana mandrakizay ianao fa ny seza de petrahana amin'ny fitombenana fa ny saina ambony aty ambony noho ny seza ny saina sy ny maholona ka izay zavatra zay no angatahana amitsika ka tsy ho lava resaka fa sao de mandany mega fa mba hainto fieritreretana amin'ny fo madio aza mijery hoe resaka toko politika aza mijery an'izanizy aloha sika mpiasam-bahoaka ny asatsika no atao de ny texte anao rahana de rehefa baiko tsy diso de diso rehefa marina de marina de mba te hanakarena sala amitsika koa ianareo tena fampanana amin'ny kolokolonareo ny hafa fa aza sitomina ny hafa hanao kolokolo sy hamotika ny vahoaka malagasy sy hamotika ny firenetsika satria tena sahirana itsika de lasa fialikalovana ho naman'io ny toeram-piasana tena marina ange zany mody miditra ao mivalo de mirava amy raiky amy folo misakafo de miverina indray de miverina amy roa de mirava amin'ny efatra sisy zavatra vita sisy ninina misy koa piasam-panjakana tsy mena azy le andraikitra satria misy lehibe miseho azy hoe izy rery mahay azy de tsy tiany lehibe mba hamiratra koa ny avy ao ambany nefa zay ny antsoina hoe promotion chef de division le olona de manana zozo chef de service manana zozo directeur manana zozo directeur général manana zozo SG manana zozo ho ministre fa sy nareo rery ihany no ho eo de nafa tsy mahavita ninina de misy asany 10 taona eo foana de nao 10 taona eo nge rafa mahavita tsy maninona fa ianao manimba ny any ambany amin'ny egonao sy anapenanao le compétencenao izay ny tsy mety amin'ny asa-panjakana satria potehitsika amin'ny alalan'ny information diso fausse information de inona renseignement diso no alefa miakatra hoe ireto olona reto de mpanohitra sy ny sisa hay le olona tsy mpanohitra fa mianatra manao master izy satria licence ny azo ohatra taloha de nanao master izy de nanao master 2 de ny sasany master 2 ny ananany de manao doctorat izy hay le olona zany mitady zay hahasoan'ny firenena sy hahasoan'ny tenany ka maranako azy de zao aza tsy mbana ny asa-panjakana aza tsy mbana ny tenanao sy ny asanao satria zay ny antsoina hoe suicide familial ny fianakavianao efa zatra mandray karama efa zatra mandoa hofatrandro sy ny sisa ka ragady ianao raha voaroky ianao de hihinan-inona le zanakao inona ny holovainy io karama efa kely io ndray no tapaka ka zay no ananarana atsika rehetra aza de mihetaketaka loatra mba tsinjovony ho avy tsinjovony taranaka tsinjovony tanindrazana ka dia topoy araka ny tokony hanompo anazy ny fanjakana le fanjakana de ny vahoaka ny institution de la république fa tsy olona ka tsy ho lava resaka fa de zay no matsipitsipy amitsika raha pitsondray mihaone zay mifaly moa de mifaly zay mandray noty de afaka mandray noty satria sady mampianatra atsika no miteny ny zavamisy satria any anatiny 8 kilos de l'administration ny asana ka de makasitraka tompolahy makatela tompo